Adventist World Radio, the voice of hope. radio adventista iraisany pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. toy izao ny fanontaniana izay apetratsika matetika hoe manina ary ny olona sasany tsy mba tianao rehefa mba tena maneho ny mahay ianao anao marina ianao e. Manomboka izao anefa dia leo ajanontsika any izany fomba fisainana izany, fa izao kosa ny dia apetratsika raha vao mitady heritreritra izany sika hoe maninona ary any mandany ny fotoanako amin'ny fieritreretana sy fahatahorana izay mety ho fijerin'ny olona e. Manomboka an'io rehefa hitanao fa mety ary tsy tokony handratra ny hafa fotsiny ny zavatra ataonao dia toy izo hatrany izany ary ny fiainanao ny mpanjino. Raha toa mantsy ka ny fahatahoranao ny mety ho fomba fijerin'ny olona anao no antony anaovanao zavatra anankiray, dia tsy afaka ny hahatratra ny tanjona izay efa napetraka ao mihitsy ianao noho ny tahotra ny mety ho fitsarana sy fandatsan'ny olona anao. Mety ho kivy ianao noho izany, nefa anio tianay ny manambara aminao fa misy olona anankiray ihany izay tsy mba hitsaratsara na handatsanao velively. Tsy izy izany fa ilay Jesosy izay namony aino antsika e. Rehefa manao zavatra anankiray ianao dia ataovy toy ny an'Andriamanitra izany. Amin'izay mantsy rehefa fantatrao fa hakasitrahan'Andriamanitra ny zavatra ataonao dia aza manahy intsony fa toy izy ohatrany izany, ary aza mieritreritra izay mety ho fijerin'ny hafanao akory. Ary na inona ataonareo hoy ny soratra masina dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Kolosianina 3:17-20. Amen. daholo zay milaza ho mahay hisy arety namandoza mbola tsisy hatrizay fa nareo vahoaka sisa ho sedrany ianikio fa orina nanikisa mbola tranga etoko marireo olombo afity zay o foa fitaka fany alany ireo tity niala izy nisitaka fa ianayo manahoana olitsoro fona ve nahandava manolona ireo sedra marobe hoansiky zay tavena mbola verinay iany fa ny Tompo tsy mahela reo teny fikasana. Dominique sisa usedrany ianikio fa orina nanikisa mbola tranga etoko marireo olombo afity zay o foa fitaka fany alany
lalala izy misitaka fa ianao io manahoana politsoro fona ve na hanjava manolona ireo setra marobe hoantsiky izay tavena mbola verinay iany fa ny tompo tsy mahela reo teny fikasana fa ianao io manahoana. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity pejy ity feo fanantenana. alasaro ny faminanin'ny baiboly, alasaro ny faminanin'ny baiboly, fianarana mitohitoy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no man'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny feo fanantenana ho anao. Iza marina moa Babilôna? Iza le Babilôna ara-panahy ankehitriny? Nahoana no asain'Andriamanitra miala ao Babilôna sika mialohan'ny vinindra eny amin'ny rahony lanitra? Manasanao ary anaraka famelabelarana ara-tsoatra masina atolotro ny foiben'ny radio adventista iraisam-pirenena na ny AWR no man'ny Camille Otman filoha lefitry ny AWR. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsono n'olotra izany amin'ny teny malagasy. dia misaotranao manaraka tsy tapaka ity fandarana manokana no man'ny foibe ny radio AWR ity. Azo antoka fa hitondra hery ho anao zany. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsono. Ny anarantsika teto ny antso mazava dia mazava ataon'Andriamanitra izay tena tia azy ary tsy te ho renoka ao anaty fitaka mba hivoaka ao Babilôna ara-panahy. Tena ilainy tsirairay amintsika fantatra tsara zany le hoe izay Babilôna izay mba hahafahako miala ao. Ankoatr'izay efa ny anarantsika teto mahakasika an'izany Babilôna izany dia mbola misy toetoetra hafa tsy maintsy fantaritsika mahakasika an'ity Babilôna ity izay rafitra ra-pivavahana. Babilôna dia ivo ny fivavahana tamin'ny sary. Zay zany no toetra anankiray mampiavaka azy koa. Ivo ny fivavahana tamin'ny sary nandritry ny vanim-potoana ny testamenta taloha manontolo. Fa dia mbola mitohy amin'ny endriny moderna izany amin'izao fotoana izao ary izay no mahavoafitaka ny olona maro. Mba hatakarantsika lalindalina kokoa ny misterin'ny Babilôna lehibe voalazo amin'ny Apokalipsy 7:70 dia andeha isika hanangona sary ao amin'ny Babilôna testamenta taloha. Ny roborobo ny fivavahana tamin'ny sary tao Babilôna. Jesosy kosa nefa dia manasa antsika akeo amin'ny mivantana fa tsy navelany ho elany elan'ny sary na ny sary vongana na sary hitamaso isika. Tsy tiany ho elany elan'ny izaniza ny fifandraisantsika aminy. Tsy tokony isy na inona manelanelana antsika aminy. Tsy ilaina ny manatona an' Jesosy amin'ny alalan'ny mpanalalana, mpanelanelana na olona na zavatra. Tena tianao ane izy ka tiany raha hifandray aminy mivantana ianao. Tsy misy zavatra tokony hanelanelana anao sy ny mpamonjinao. Ary efa tsinjon'Andriamanitra milony ny toejavatra tahaka an'izany dia nataony ao anatiny 10 mihitsy zany toejavatra zany
ny fandrarana antsika tsy ankohaka na hivavaka amina sariny zavatra voasokotra. Zao voalaza ao amin'ny Exodosy 20:4-5. Exodosy 20:4-5 manamarina an'izany. Aza manao sariny zavatra voasokotra ho anao, na mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambanin'ny tany. Aza mikohoka eo anatrehiny ary aza manompo azy, fa izaho Jehovahandriamanitrao dia Andriamanitra sarom-piaro. Heninao ve zany? Mazava anie zany. Hoy Jesosy, aza mampiasa sary amin'ny fiankofa nataonao amin'Andriamanitra. Tepoka. Tena nampiasa sary be dehibe tokoa mantsy Babilôna, ary maro tamin'izy ireny no avy amin'ny fanompo-tsampy zay nentina tany Roma. Rehefa zany dia ny soko mangina tao amin'ny fiangonana kristianina. Ireo rain'ny fiangonana sy ireo mpitarika dia nihevitra n'ireny sary ireny ho masina sy voatokana. Dia averin'ny Baiboly mazava tsara fa iray ihany ny mpanalalana eo amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy izany. Ny famonjena sy ny famonjenanao sy ny lalanao makany amin'ny fiainana mandrakizay dia amin'ny alalany irery ihany, fa tsy amin'ny alalana olombelona zay mety manota, mety maty ohatratsika. Na iza izy, na iza. Zao no ambaran'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4:14. Jaona 4:14. Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny iray afa-tsy amin'ny alalako. Izy mivantana. Dia zao no hanamafisana an'izany amin'ny Jaona 5:14. Jaona 5:14. Fa raha tsy mino ianareo fa izano izy, dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Dia nataony Petera nanakoako ireo teny ireo. Rehefa nitoroteny izy ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 4:12. Asan'ny Apôstôly 4:12. Aza donoina itony toko sy andininy manokana itony. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona zay ahazoantsika famonjena. Tsy mazava ve zany? Tsy misy famonjena amin'ny hafa, tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona zay ahazoantsika famonjena. Ary dia azagaga ianao raha misy tetikasa hanapotehana an'io Baiboly io, hanolona an'io Baiboly io. Efa renao ve zany? Lazaina fa efa lany andro mila mizazoro, mila mpifanarahana amin'ny toetrandro hono. Isika no mila mampifanaraka ny fiainantsika amin'izay voalazan'ny Baiboly raha tiantsika ny afantatra ny zava-misy amin'izao fotoana izao, ary ho vonona amin'izay zavatra hitranga, ary tsy maintsy mitranga, tsy ho ela. Be dehibe ny olona manara-drian-drano fotsiny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, fa tsy mamantatra izay asain'Andriamanitra ataony dia latsaka ho azy ao anatin'ny vovony Satana. Atapitrisan'ireo kristianina no manaja ireo sary ireo ho zavatra azo hivavahana, satria izay no nampianarina azy. Fisandohana nefa izany, ary hanakana anao hanalavitra ilay hanitokana tena afaka mamonjy anao. Izany no anankiray amin'ny fitaka lehibe ataon'ny Satana ankehitriny, mba hanakonana ny sain'ny olona tsy hahita ny fahamarinany tenin'Andriamanitra. Ny toetra lehibe anankiray hafa hananan'ny Babilôna fahiny, ary miseho amin'ny endriny moderna ankehitriny, izay tsara ho fantatsika koa dia ity: izy no fohibe ny fampianaran-diso momba ny fahafatesana. Mampianatra fampianaran-diso izy ny amin'izay mitranga rehefa maty ny olona anankiray. Avy tao no nahazona ny fotom-pampianaran'ny mpanompo sampy izay milaza fa tsy maty ny fanahin'ny olona na maty aza ilay olona. Ny hevi-diso milaza fa velona ny maty, dia lainga izay milaza fa rehefa maty ianao dia misy fanahy tsy mety maty avy aminao izay velona mandrakizay mandeha miriry eny ananiny eny. Efa nianarantsika teo aloha fa Satana ny tompon'io fampianaran-diso, mba hahafahany mamitaka antsika. Tsy avy amin'ny fivavahana kristianina marina izany, ary tena tsy avy amin'ny Baiboly mihitsy. Afaka miverina soamatsara amin'ireo famelabelarana
zay efa natao teto teo aloha isika mikasika an'izany maty izany manao natoetra ny olona rehefa maty fa mazava ny voalazan'ny ten'andriamanitra mikasika an'izany ary izay ny tanjon'izao famelabelarana zao anie ny amerina antsika amin'ny baiboly 100%. raha misy fanontaniana tonga ao an-tsainao na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina dia manorata amin'reto adresy manaraka reto: page Facebook feo fanantenana na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. voatsiela kory izay dia nisy mpiara-miasa ny tantara tamiko fa nisy vehivavy kristianina fantany tsara mipetraka ny avaratry Madagasikara any nisehoana lehilahy anankiray izay efa maty ary nalevina herinandro taloha ny sehoany taminy. Rehefa natory izy ndray alina ity ramatoa ity izany dia gaga raha nahita n'io lehilahy io nijoro teo ambaravarany trano, izany hoe efa tafiditra ao an-trano. Ilay varavarana nefa mikatona tsara no heveriny mantsy hoe olona mamaky trano hamono na tahaka an'izany. Dia gaga izy fa nanatona azy moramora ilay rangahy dia nandohalika teo akaikiny sady nitaloha taminy hoe vonjeo aho fa marary ny atoko sy ny valahako rehefa matory aho. Rehefa nandinika azy tsara ilay ramatoa dia tadidiny fa ilay rangahy efa maty sy nalevina herinandro lasa ity miseho aminy. Soa ihany fa efa nianatra tsara momba ny toetry ny maty arak'izay ampianarin'ny baiboly azy ity ramatoa ity. Ary fantany tsara fa Satana maka ny endrika ilay rangahy efa maty io. Dia izao no navaliny azy: Satana maka endrik'olona efa maty ianao. Fa amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta miala eto. Dia nanjavona avy hatrany ilay olona, nanjavona. Ny ampitson'iny any dia nisy naman'io ramatoa io izay mipetraka lavitra dia lavitra azy, fa niakatra teo an-tanàna dia tafahoana taminy. Dia nitantarainy taminy ny fisehoan'io rangahy efa maty io taminy alina. Taitra koa nefa ilay ramatoa rehefa nandrian'izany satria tena niseho taminy koa io rangahy io alina io ihany, ary ny magaga dia tamin'ny ora mifanakaiky no nisehoany koa tamin'ity ramatoa anankiray ity. Fa nolazainy fa dia nyroany ihany koa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia nanjavona. Hitanao amin'izany fa na kristianina efa mahalala tsara ilay fitaka aza dia mbola andraman'ny Satana fitahana. Ny tena mahavoafitaka ny olona dia izao: fantatsika fa ny namoronan'Andriamanitra ny olona dia vovoka nasihany fofinaina. Vovoka no ny volavolain'Andriamanitra dia nasiany fofinaina, mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Rehefa maty ny olona anankiray dia miverina madiodio any amin'Andriamanitra ilay fofinaina izay namelomany an'ilay olona. Tsy misy fangarony, tsy ny fanahin'ilay olona ny velona sy miakatra any an-danitra, fa ilay fofinaina avy amin'Andriamanitra tsy misy fangarony. Mazava ny voalaza amin'ny Pitoroteny 12:7. Ny vovoka dia hiverina amin'ny tany toy ny teo, fa ny fanahy kosa hiverina amin'Andriamanitra izay nanome iny. Fa araka ny efa nianarantsika teto dia anisan'ny mahasarotra ny fandraisantsika malagasy azy indrindraindrindra dia satria adikantsika fanahy avokoa, na ny fanahy amina na ny fanahy esprit. Ny toetra ohatra dia raisintsika hoe fanahy, fofinaina fanahy, ny angatra fanahy, ny fanahy masina fanahy. Kanefa miavaka tsara mihitsy ireo amin'ny dikateny hafa na ny dikateny fototra na ndikanan'ny baiboly. Ka mila mianatra tsara isika mba tsy ho voafitaka, satria ny olona mino ny fanahy tsy mety maty anie dia be dehibe mihitsy ny fitaka azon'ny Satana tao aminy. Andena isika hijery fitaka anankiray izay efa nahazon'ny jiosy fahiny ary nampitain'Andriamanitra tamin'ny Ezekela le afatra. Ao amin'ny Ezekela 4:17-14. Ezekela 4:17-14. Mbola hita fahavetavetana lehibe izay ataony koa ianao.
zany hoe zavatra maharikoriko ataon'ireo olona ireo dia nentiny eo anolohan'ny vavadiny trano Jehova izay manatrika ny avaratra aho ary indreo nisy vehivavy nipetraka teo nitomany any Tamoza. Fa iza moa Tamoza hoy ianao? Tamoza dia Andriamanitra ny zava-maniry ny mpanompo sampy tamin'izany fotoana izany. Jereo anie ny fomba hidiran'ny fanompo-tsampy teo anivon'ny zanak'Israely. Reto vehivavy reto dia nipetraka nitomany any Tamoza. Nino ny Babilonianina fa rehefa maizina mantsy ny ririnina sy ny lanitra ary lavabe ny alina dia maty ny Tamoza. Kanefa milohataona dia hitsangana maty Tamoza. Ary nisy tamin'ireo vahoakan'Andriamanitra jiosy nanaiky an'izany hevi-diso avy any Babilôna izany, izay nivantana avy amin'ny mpanompo sampy. Izany no anambarany Ezekela fa amin'ny fiankofan'izy ireo amin'ny Tamoza dia mivavaka amin'ny maty izy ireo. Betsaka no mbola mivavaka amin'ny maty, vokatry ny tsy fahalalana, vokatry ny fiheverana, fa tena tsy maty tanteraka ilay olona. Ny fotom-pinoana diso momba ny fahaveloman'ny maty sy ny fanahy tsy mety maty dia nandady tsy moramora nakao amin'ny fiangonana ny testamenta taloha avy amin'ny fanompo-tsampy. Ary mbola izany no miseho amin'izao fotoana izao. Mampitandrina antsika ange ny tenin'Andriamanitra. Voasoratra ireny ho fananarana antsika amin'izao fotoana izao. Hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ahoana hoy ny Pitoriteny 7:5. Fampatsiahivana izay efa nianarantsika ity. Pitoriteny 7:5. Fa fantatry ny velona fa ho faty izy, fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona, ary tsy manana valim-pity intsony izy hadino ny fahatsirovana azy. Nilaingan'ny Satana voalohany tamin'ny olombelona anie dia izay tsy ho faty sy akory ianareo ry Eva. Inona ny tiany tenenina? Mandainga Andriamanitra, tsy ho faty izany ianareo, na mandika ny didiny nareo tsy olana, tsy maty izany nareo, maika azy nareo lasa mitovy aminy. Ary mario fa tahaka an'izany foana ny endriky ny fakapanahy izay entin'ny Satana. Efa nanana ny Adama sy Eva ny zavatra rehetra, tena feno, kanefa asainy devoly mitsiriritra izay tsy hananana izy, ary tsy ho azony atao mihitsy ny manana azy, satria any mpamorona irery ihany zavatra izay efa nitsiririti'ny Satana hatramin'izay no asainy ataony Eva koa, dia tratra Eva. Ary mbola io lainga taloha nataony tamin'ny Eva io ihany no mbola mamitaka ny olona maro anarivo taona ny aty aoriana. Ny tsy fahafatesan'ny fanahy, na koa ny fivavahana amin'ny maty, ny fiankohofana amin'ireo sary izay mampiseho ny maty, ireo rehetrareo dia hevitra sandoka izay nivoaka avy amin'ny mpanompo sampy, dia ny fanolorana fanatitra ho an'ny maty. Izay mety ataontsika amin'ny fotsika rehetra noho ny tsy fahalalana, kanefa manome fahafampo an'ny Satana isika amin'ny fanaovana an'izany. Tsaroantsika tsara fa rehefa namitaka ny Eva nge Satana dia menarana ny fomba nisehoany. Tsy miseho mivantana mihitsy izy, kanefa rehefa nanaiky ny feon'ilay menarana Eva dia nanaiky an'ny Satana ny dikan'izay. Dia izao hitantsika izao ny vokany, tsy ho faty sy akory ianareo, kanefa firifiry izay nefa maty. Andeha ho jerentsika vetivety eny ny amin'ny fotom-pinoana diso momba n'ireo lazaina hoe olo-masina, lazaina fa mihevaeva endretrarehetra eny. Finoana izay mifanohitra amin'ny teny vao nivakiantsika tao amin'ny Pitoriteny 7 teo izany. Ny anarantsika fa ampitoviany Baiboly amin'ny torimaso ny fahafatesana. Ary indimapolo milazany soratra masina an'izany, satria mijanona ao am-pasany ny maty. Dia iza zany reny fanahy mihevaeva reny? Tsy olona maty nitsangana izy reny. Zao no vakiantsika ao amin'ny Apokalipsy 4:4. Apokalipsy 4:4. Fa fanahiny demônia ireo ka manao famantarana sady makany am-panjaka amin'izao tontolo izao. Dia manasanao koa hamaky izay voalaza ao amin'ny Mpanjaka 2:13. Mpanjaka 2:13. Ary ny nanao azy ho tsindrin-javatra sy ny mpanao atsarana sy ny terafima sy ny sampy ary ny favetavetana rehetra izay hita tany amin'ny tany Joda sy tany Jerosalema dia niesorony Josia koa mba hanatanterahana ny teny lalàna voasoratra ao amin'ilay boky hita ny Ilkia mpisorona tao an-tranon'i Jehova. Nahoana moa nampatsiaro ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra tao anatin'ilay boky.
ary sika dia mahazo tompontsoa satria eo ampelantanantsika avokoa zany ary raha mandinika tsara ianao ny fampianarana momba ny fanahy tsy mety maty anie dia manaisotra ao andohantsika ao ny hilantsika ny heran'ny fiverenan'i Kristy fanondrony izay anangana ny olony amin'ny maty rehefa tonga izy. Inona ary no ilantsika mpamonjy izay hamonjy atsika hanangana ny maty eto amin'ity tany ity raha toa ka efa mba mitsingevana ao any an-danitra ny olona rehefa maty? Tsy efa nandinika an'izany ve ianao? Raha mino tsy fahafatesan'ny fanahy ianao dia hino koa fa rehefa maty ianao dia maka any an-danitra avetrany. Nefa raha marina izany, nahoana ny mbola ho avy Jesosy hanangana an'ireo maty eo am-pasana raha toa ka efa ny an-danitra izy ireo? Ary moa ve tsy alahelo mafy ianao raha ho ampidinina indray rehefa ho avy izy? Satria ianao efa mba hany ka nahoana no ampidinina indray? Saingy fampianaran-diso avokoa izany, aza mandray ambolo ny rery havako dia nio tsara ny tenin'Andriamanitra. Manafoana ny hilantsika ny fiverenan'i Jesosy fanondrony zany fampianaran-diso zany. Tian'Andriamanitra isika haniry ary tsy hijanona entanentana amin'ny fiandrasana ny fiverenan'i Jesosy ary efa maika ny amin'izany fotoana faratampony izany ny lanitra manontolo, kanefa lasa mampienana izany fanantenanao amintsika izany ty fampianaran-diso momba ny fanahy tsy mety maty ity. Ankoatran'izay dia mario tsara fa fomba anankiray ny foroan'ny Satana koa izany finoana ny fanahy tsy mety maty izany atonga ny olona tsy holiana amin'ny fivavahana amin'Andriamanitra mihitsy raha mbola velona, fa hanara-po amin'ny filany nofo satria manenina rehefa maty tsinona ho lasa fanahy sisako. Hitantsika amin'izany ny loza teraky ny finoana ny fanahy tsy mety maty. Nahoana ny be dehibe ny fiangonana maty ara-panahy ankehitriny? Nahoana ny rehefa ho faty ny olona vao manakaiky ny fiangonana? Any an-dafy tena be dehibe an'izany, ary misy aza fiangonana akaiky ny fasana mihitsy ny misy azy any velany any. Nahoana ny betsaka ny fiangonana ny tsy manana hery ara-panahy? Satria verin'izy ireny ny fanantenana ny amin'ny fiverenan'i Kristy fanondrony, very ilay hafanampo mirehitra ny amin'ny fahatongavan'i Jesosy, very ilay finoana ny fananganana ny tena amin'ny maty, izay lasa resaka mbava fotsiny, ka manasa antsika re hiverina amin'ny ten'Andriamanitra madiodio hoe tsy misy fiarovana anao amin'ireo fitaka ataon'ny Satana afa tsy izay ihany, tsy hoe rehefa nahazatra dia marina sy mety. Tsy mandeha amin'ny demokrasia ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy ny demokrasia n'olona hovonjena efa simba ny fahotana hamoaka hevitra efa maloto, malemy, no ndeha hanovana indray ny fahamarinana madiodio napetrak'Andriamanitra. Fa tsoina lehibe zany, fitaka goavana mihitsy. Ankoatr'izay dia hojerentsika indray ny toetra hafa mampiavaka ny Babilôna. Satria saina miala ao ny antsika. Babilôna dia fohy be ny fivavahana amin'ny masoandro. Ny fivavahana amin'ny masoandro rehetra dia niainga avy tamin'ny fomba fanaon'ny mpanompo sampy isan-karazany. Manandanja ity teny ao amin'ny Ezekela 19:5 ity, izay hovakitsika. Ezekela 19:5. Izao ny zavatra naseho tamin'ny Ezekela. Vakitsika, dia nientiny ho eo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'i Jehova aho, ary indro teo ambaravarany tempolon'i Jehova, dia teo anelanelany lavarangana fidirana sy ny altara, dia nisy tokony ho 520 lahy ny ambony tempolon'i Jehova ka nanatrika ny atsinanana, ary ireo dia niankohaka nanandrifin'ny masoandro nanatrika ny atsinanana. Tafiditra efa tamin'izany no efa tafiditra ny fivavahana amin'ny masoandro. Ity misy tantara kely mahavariana izay anampy antsika hatakatra ny andohan'ny fivavahana amin'ny andro alahady osolo ny sabotsy, ankoatra izay efa nianarantsika teto. Nekeny jiosy ny fampianaran'ny Babilôna momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy. Dia nivavaka tamin'ny tamoza efa maty izy ireo. Tao amin'ny tempolon'ny tranon'Andriamanitra izy ireo, dia ilay tempolo jiosy natao hivavahana izy ireo amin'Andriamanitra, dia nitodika arabaky teny nanatrika ny masoandro, dia tsy maintsy niamboho tamin'ny tempolon'i Jehova izy ireo mba hahafahany manatrika ny fiposahan'ny masoandro avy any antsinanana. Nivavaka tamin'ny masoandro ireo mpitarika ireo,
nivavaka tamin'ny masoandro fa tsy nivavaka tamin'ilay namorona ny masoandro. Toe-javatra efa niseho teo anivon'ny jiosy fa iny ny fivavahana amin'ny bala. Ary tamin'ny andro ny Ahaba vadiny Jezebela dia tena ny fitondram-panjakana mihitsy nandray an'izany ho fivavaha-panjakana. Dia izay sisa tavela satria vitsy anisan'izany Eli tamin'ny fijoroana amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia noenjehina. Aza gaga isika fa izay rehetra tena mijoro amin'ny fahamarinana mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa nilaza Jesosy fa tsy maintsy hoenjehina. Kanefa hoy Jesosy eo amin'ny Lioka 12:12. Lioka 12:12. Aza matahotra riondro vitsy fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Ka mazava amintsika ny tantara fa avy any Babilôna no niendohan'izay fivavahana amin'ny masoandro izay. Hoy ingahy James Fraser ao amin'ny bokiny mitondra ny lohateny hoe The Worship of Nature, boky 12 pejy 720. Tao amin'ny Babilôna fahizay hoy izy dia efa hatramin'ny fahagola no nivavahan'ny olona tamin'ny masoandro. Niova endrika fotsiny izany amin'izao fotoana izao fa amin'ny endrika tena moderna no anehoan'ny Satana azy. Nankalazaina toy ny zava-masina ny masoandro, tafiditra tao anatin'ny rafim-piankofana mihitsy. Izany ny famelezana voalohany nataon'ny Satana tamin'ny fiangonana. Misy bokin'ny tantara anankiray koa mitondra ny lohateny hoe The Two Babylons, nosoratan'ny Dr. Alexandra Hislop ao amin'ny takila 500. Zao ny vakitsika ao. Mba ampiavana ny mpanompo sampy sy ny anaram-piangonana kristianina, i Roma amin'ny fanohizany paikadiny dia nandray fepetra nampifangaro ny fetim-pivavahana kristianina sy ny mpanompo sampy, ary mba hahatonga ny mpanompo sampy sy ny kristianina izay tafalentika tao amin'ny fanimpody sampy amin'ny olafinio sy amin'ny zavatra maro hafa mba hifandray tanana. Izany moa dia tao anatin'ny paikadiny Constantin fahiny izay mpivavaka amin'ny masoandro Amperora Romanina tamin'ny fampitambarana ny kristianina izay nivavaka sabotsy sabata avokoa taloha sy ny mpanompo sampy izay mivavaka tamin'ny andro alahady. Natambany mba hampitambatra ny fanjakany. Kanefa lasa nampandeferina ny didin'Andriamanitra, ny sitrapon'Andriamanitra, ka manasa tsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao mba hiverina madiodio amin'ny teniny. Hitanao ve izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 7:7? Milaza izy fa maro amin'ireo fotom-pinoana diso no tafiditra ao am-piangonana, nampitandrina izy fa niala tamin'ny fahamarinan'ny soratra masina ny fiangonana. Ity misy fanambarana anankiray izay mety tsy hampino anao ary mety mahagaga anao mihitsy. Nisoratana mpanoratra batista anankiray, mpanoratra malaza izy ity. Ny lohatenin'ilay boky dia hoe The Baptist Manual, nosoratany Dr. Edward Hiscox. Fanambarana nataony tamin'ny taona 390 izy ity tamin'ny mpitandrina batista anjatony. No azavainy na tonga ny alahady ho tafiditra tao am-piangonana. Hoy izy, mahonena fa ny alahady izay tonga niaraka tamin'ny mariky ny mpanompo sampy dia nanjary kristianina amin'ny anaran'Andriamanitra masoandro. Rehefa izany dia noraisina ary no hamafisy ny fahefana papaly izay niemotra ary nolovain'ny protestantisma toy ny zava-masina. Teboka. Azontsika marinina izany. Fanambarana manala sarona nataon'ny mpanoratra an'ilay boky The Baptist Manual izany. Dia milaza ny alahelo ny tahakan'izany koa mpaminany Ezekela, satria nomen'Andriamanitra ho antsika ny sabatany ho famantarana. Ao amin'ny Ezekela 20:12, Ezekela 20:12, ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehova ny manamasina azy. Be dehibe ireo fampianarana avy any Babilôna izay asain'Andriamanitra hialantsika satria efa akaiky ny fiaviany. Anisan'izany ny tsy fahafatesan'ny fanahy sy ny fivavahana amin'ny maty. Marina fa betsaka amin'ireo olona izay mivavaka amin'ny fomba diso no tena tian'i Jesosy ary tena manao izany amin'ny fony, nefa miaina amin'ny andro farany isika ary namako. Mila miverina manontolo amin'ny Baiboly isika. Andriamanitra dia tsy Andriamanitra ny marimaritra iraisana.
ny fahamarinana dia fahamarinana ary mijanona ho fahamarinana ninoninona ataontsika olombelona tsy manova ninoninona izany. Ny mety amintsika dia ny manaiky ampanetretena ny marina satria tsy maintsy hanatrika an'izany isika ary ho tsaraina amin'ny refy ny fahamarinan'Andriamanitra fa tsy amin'ny refy ny fahamarinana napetrapetraka-olombelona izay andiso fanantenana antsika raha tsy sahy mijoro isika. Mampatsiaro mpivady izay mpitandrina tao amin'ny fiangonana anankiray any Papua Nouvelle-Guinée izany. Helena sy Simona no anaran'izy ireo. Nolazain'izy ireo fa isaky ny mamaky baiboly izy ireo dia tsy tafandromandry mihitsy amin'ireo lahatsoratra momba ny sabata. Ary rehefa nitoriteny Helena indray mandeha dia ninin'ny dinganina izay andiny miresaka mikasika ny sabata satria tsy hitany mihitsy izay fomba nazavana azy. Indray alahady raha teo ampitoriana teny tao am-piangonana izy dia nidinganina indray ireo andinina. Tsapany tamin'izay fa nilainy mbola hanao fianarana lalina kokoa. Raha teny an-dalana ho any an-trano izy mivady dia nivavaka mangina. Fa raha tarian'Andriamanitra amin'ny fahamarinana izy ireo dia hanaraka an'izany. Ry namako, izany vavaka izany dia vavaka hovalian'Andriamanitra mandrakariva. Ary afaka manamarina an'izany izahay fa be dibe, tena be dibe eto Madagasikara fotsiny dia fa be dibe ireo olona tsopo izay nafana fo tamin'ny fanarahana fahamarinana tsy mifanaraka amin'ny voalaza ao amin'ny baiboly kanefa rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe ohatra mampisalasala ahy izany, inona ny marina fa mba hazavao ny saiko Andriamanitra o, dia gaga ianao fa tena nasehon'Andriamanitra azy mazava izany. Dia manaraka amin'ny marina izy ireo. Amin'izao fotoana izao Helena Simona dia efa vita batisa ara-baiboly dia nanorina fiangonana mihitsy izy ireo. Noravaniny tranony mba hahafahany manome toerana lehibe hanaovana fiangonana dia nanao trano teo akaiky izy. Tamin'ny andron'i Ezekia teo anivon'ny zanak'Israely fahiny dia efa tafiditra tao amin'ny vahoakan'Andriamanitra ny fahatso-kevitra vokatry ny fidirany mpanompo sampy tsikelikely tao amin'ny fiangonana ary nisy antso mihitsy nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Ezekela mahakasika an'izany. Ao amin'ny Ezekela 2:4-4. Ezekela 2:4-4. Ny mpisorona dia mandika ny lalako sy mandoto ny zavatra masina. Tsy manavaka ny masina sy ny tsy masina izy na mampiseho ny tsy fitoviany maloto sy ny madio ary mitampo maso tsy hijery ny sabatako izy ary tsiratsiraina ao aminy ahy. Ka azagaga isika fa fanaon'Andriamanitra mihitsy no mandefa fampitandremana tahaka izao alefa amintsika izao fa tsy afaka fenina na safosafona ny marina. Manandra-peo Daniela fa isy fahefana amin'izao andro izao. Voalaza ao amin'ny Daniela 7:5. Daniela 7:5 izay hitady hanova fotoana sy lalàna. Ry namako, tsy misy fiangonana na fikambanana na rafitra na olo-tokana eto tany manana fahefana hanova ny lalàn'Andriamanitra na hanova ny teniny. Averina ihany fa Jesosy tenany mihitsy no ny teny. Tsy tonga izy handrava fa hanatanteraka. Tsy misy ho foana akory amin'ny lalàna na tendrin-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Matoa tena nataony amin'ny Tsipriany mihitsy hoe na tendrin-tsoratra iray aza dia fantany fa isy hanova izany. Ny fampianaran-dison'ny Babilôna momba ny toetran'Andriamanitra sy ny fitondrany no antony atsona ny olona hialao ane. Halan'Andriamanitra izany rafim-piankofana sandoka izany satria fotom-ponoana avy amin'ny devoly ireny entina mamitaka ny zanany. Maro be ireo mbola voafitaka araka ny voalaza ao amin'ny oabolana 5:5. Oabolana 5:5 manao hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy kanjo lalana mivarina ny fahafatesana ny hafarany. Ka rariny raha mandefa antso Andriamanitra satria mandeha amin'ny fahatsorapo ny olona mandeha amin'ny lalana heveriny fa mahitsy dia asainy miverina amin'ny fahamarinana mahdiodio amin'ny ten'Andriamanitra. Isika rehetra ne samy tian'Andriamanitra
dia izany no iantsony antsika hiala mifandrika sy ny fitaka hiala ao babilôna, hiala amin'ireo fampianaran-diso mifanipaka amin'ny fahamarinana mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra, tsy fialan-tsiny amin'ny fahadosoana sy ny fahotana ny tsy fahalalana, satria misy lalana misokatra amin'izao fotoan'izao ry namana, ahafahanao mahalala sy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Mivoza ny varavarana izany ary tsy misy afaka manidy raha tsy efa sitrapon'Andriamanitra. Nomeny antsika ny teniny mba hifankazarantsika amin'ny fampianarany, ahafatarantsika izay takiny amintsika. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ny mpahay lalàna anankiray ary nanontany azy hoe inona no ataoko handovako ny fiainana mandrakizay, dia fanontaniana ihany koa no navalin' Jesosy azy manao hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Dia apetraka amintsika koa izay fanontanian' Jesosy izay rehefa mitady ny marina ianao. Inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna? Inona ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra, fa tsy hoe inona ny lazainy ranona na lazainy ranona na lazainy anina. Tsy ampy ny manana faniriana tsara, efa tsara fa tsy ampy, ary tsy ampy ny manao izay heverinao fa marina, na koa izay lazainy mpitandrina na lazainy radio na lazainy boky fa marina, fa hamarina ao amin'ny tenin'Andriamanitra re olona. Tandindomindoza ny famonjena ny tenanao raha tsy mitrandraka ny soratra masina ho an'ny tenanao manokana ianao. Tsy ho sambatra mihitsy ianao na dia milaza ny tenanao kristianina aza. Ary voamarina raha baiboly eny izany ao amin'ny Apokalipsy 1:7 manao hoe sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina izay voasoratra ao anatin'ity faminaniana ity fa hantombotra ny andro. Mila miaino, mila mamaky, mila mandalina, mila mitandrina. Nahoana moa? Satria Jesosy mihitsy no nilaza fa Satana dia mandefa fisandohana milohan'ny fivindrainy amin'ny raon'lanitra. Dia hoy ianao hoe tsy misy an'izany. Mampandaingan'i Jesosy ianao raha miteny an'izany. Hanaovan'i Satana fisandohana mambahoaka avokoa ireo fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Noho izany dia mila mianatra amin'ny Baiboly ho an'ny tenanao ianao. Ary rehefa mahafantatra an'izany ianao dia asaina mba hizaran'izany amin'ny hafa. Alay voan-tsaina kely anie, raha maheno fofotsetroka ianao sanatrian'izany avy any ivelany any, dia mamono tranonao, mivoaka ny tranonao ary mahita ny trano namanao mirehitra kanefa tsy hitan'izy ireo, efa tena milelalela nefa ny afo eo amboniny eo. Ka farafaratsiny dia tsy maintsy antso azy ireo ianao anao hoe afo fa mivoa mandosira dia sady antso ny pompie ianao. Sa tsy izany ve? Ry namana, raha misy olona na fiangonana na fikambanana mampianatra anao fa tsy manan-kery intsony ny didy folon'Andriamanitra, ary rehefa foana ny lalàn'Andriamanitra izay mitaratra ny toetrany kanefa milaza izy fa tsy ilaina intsony izany amin'izao andro izao, dia mandosira ho ao amin'ny Baiboly. Zao ny fiangavian' Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao ao amin'ny Jaona 7:15. Raha tia ianareo dia hitandrina ny didiko. Ry namako, ny testamenta vaovao no milaza an'izany. Ka raha misy mampianatra anao zavatra mifanipaka amin'izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, mandosira ao amin'ny Baiboly. Raha misy milaza aminao fa efa novana izany, dia omeo azy izay voalaza ao Malaki 3:7 manao hoe fa izaho Jehova dia tsy miova, isika ny miovaova. Raha misy mampianatra anao fa mbola manana vintana faharoa ny ovovonjy ianao orianany fiverenan'i Jesosy, mandosira hiala amin'izany fitaka lehibe izany ry namana. Ny rahantsika nahita ny verimberina atao amin'ny soratra masina fa Jesosy dia hitondra ny valiny nataon'ny olona tsirairay amin'ny fiverenan'ny fanondrony, ary tsy misy famindram-po fanondrontsony aorianan'izay. Ampitahin'i Jesosy tamin'ny andro Noa zany famerenana no ataontsika. Rehefa nikatona ny varavaran'ny samby fiara dia tsy nisy famonjena fanondrontsony, ka anio ny fotoana fanararoatra. Tsy misy antoka ho an'ny rapitso anie, indrindra fa eto amin'ity tontolo efa potika misy antsika ity, izay feno fisavorovoroana sy tsy voafeh. Every fa ny tena zava-dehibe indrindra dia ny famonjenanao amin'ny alalan'i Jesosy, ary tsy afaka hiantoka an'izany ho anao na iza na iza.
raha toa ka misy mampianatra anao fa amin'ny fomba miafina no hevian' jesosy indray eny amin'ny raolanitra dia mantsira ho amin'ny baiboly fantaro izay voalaza mazava momba n'izany io ihany no refo tsy misy diso ny fahamarinana rehefa fantatrao ny marina dia zarao ampitiavana sy amin'ny fanetrehtena feno amin'ireo tsy mahalala an'izany ny fanahy masina no andresy lahatra izay rehetra tena mitady ny fahamarinana amin'ny fahatsorana sy amin'ny fony rehetra ny rahantsika namaky fa ny maso rehetra no hitan'ny fiaviany eo amin'ny rano lanitra miaraka amin'ny famirapiratanyireo anjeliny sy ny feony trompetra mafy anakoako hamirapiratra maneran-tany izany fotoan-dehibe faratampony izany hiariary amin'ny rehetra ny fiverenan'i Jesosy fa tsy ho zavatra miafina anoany ary eny amin'ny rahony lanitra Jesosy no hotsenaitsika fa tsy mitehntany ety intsony ny tongony amin'ny fiaviany fanondrony izany ny voalaza mazava ao amin'ny tenin'Andriamanitra raha misy mampianatra anao koa fa ampijaliana mandrakizay ho ny mpanota ka mirehitra ao amin'ny afo izy ireo ankehitriny mandritry ny mandrakizay dia miazaka zaho ao amin'ny baibolinao manamarina an'izany nianatra ny soratra masina isika ary nahita ny masontsika fa tsy misy afo be mirehitra izany anoany fa kosa handevona tanteraka ny ratsy fanahy ny afo avy amin'Andriamanitra amin'ny farany ary ho faty ny afo aorianan'izay ny vokatry ny afo be ihany no ho mandrakizay fa tsy ny faharetany ilayntsika mampatsiaro an'izany fahamarinana lehibe rehetra izany satria manoloana ny fitaka lehibe isika ho mafy ny fitaka eno eny ny zavatra nolazain'i Jesosy momba n'izany ao Matteo 4:24 fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary raha azo ny atao dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany ka aoka re tsy ho amaivanina izany fampitandremana izany ry namana raha misy koa mampianatra anao ny tsy fahafatesan'ny fanahy dia tsy maintsy miazakazaka makao amin'ny tenin'Andriamanitra hijeriny marina ianao satria izay ihany fiarovanao anao tsarovy fa io fampinoana ny olona fa ny fanahy tsy mety maty io no fitaovana faratampony hoentin'ny satana mamitaka iseho amin'ny endriky ny olo-masina efa maty izy na mety akatahaka ny endriky Jesosy mihitsy aza anao fahagagana samihafa hambaboana olona ary ilaza amin'ny olona rehetra aorianan'izay fa efa novain'Andriamanitra ny didy folo dia tsy maintsy hanaiky mora foana ianao rehefa tsy mahafehy ny fampianarana mikasiky ny toetry ny maty ary hino sanatriany vava fa tsy maty ny maty dia ho ampiasain'ny satana izany hamitahana anao velona isika rehetra nefa dia samy manota mila mangataka famelan-kelo ka mila ny fahamarinan'ny kristiana marina antsika foana isika izao nefa mivolaza ao amin'ny soratra masina ampitoroteny 5:5 efa nivakitsika teto fa averina ihany ny maty tsy malala na inona na inona Andriamanitra irery no manana ny tsy fahafatesana amin'izao fotoana izao ny loza lehibe dia izao misy olona milaza hoe mistera zany fa aza miresaka an'izany kanefa izy mino izay fampianarana natolotra azy fotsiny fa tsy tia halala izay lazain'ny soratra masina vokatra izany dia hialany ny fianarana baiboly satria heverino lalina sarotra ho azy izany ny marina nefa dia izao azony tsara ny teny tsotra ataon'Andriamanitra saingy nampianarina azy tamin'ny fomba diso ary rehefa nahazatra azy dia tsy te hala amin'izany intsony izy kanefa mamita tena ny olona tahaka an'izany satria tsy hanovan'ny marina sy ny vokatry ny safidiny izany toetsaina izany misy dia misy ny olona tsy te hisahirana hitadiny marina kanefa izao no aoka ho fantatsika na iza dia tsy maintsy handalo fitsarahany eo anatrehan'ny fahamarinana na ny efa maty aza dia tsy maintsy ho atsangana hiatrika ny vokatry ny safidiny ka leo atrehana dieny izao rehefa tsy maintsy ho atrehana ihany amin'izay fotoana izay amin'izao mantsy mbola afaka miverina mazava tsara amin'Andriamanitra sy ny fahamarinana ianao fa amin'izay fotoana izay efa diso oriana loatra izao nivakitsika eo amin'ny Matteo 7:17 midira mivavahady ety fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditrany ahoana hoe
malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any fa ety izany hoe tery de tery ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Tsarovo ry namako, fa olona 8 monja niditra tao amin'ny sampy fiara tamin'ny andro Noa ka voavonjy. 8 monja tamin'izao tontolo izao nisy tamin'izany fotoana izany. Milaza mitsika io lahatsoratra io fa tsy ny akamaroan'ny olona no hifidy ny hovonona rehefa tonga Jesosy. Mampitandrina antsika Jesosy eo Matteo 7:15. Matteo 7:15 manao hoe: mitandrema ianareo, fandrao voafitaky ny mpaminany sandoka izay makao aminareo amin'ny fitafian'ny ondry fa ao anatin'ny diamboady mitoa izy. Zay zany ny fomba fiasan'ny mpaminany sandoka. Ary mamitaka izy satria manao fahagagana dia ohatran'ny tena masina mihitsy ny fijery azy. Fa ao anatiny, hoy Jesosy, hay tena ambodia. Ary ny ambodia dia tena tsy mahazaka ny mahita ondry mihitsy fa ny hinana ny ondry ihany ny tena mahamay azy. Ka samy mangataka fiarovana amin'Andriamanitra fahazavan-tsaina avy aminy, fa omeny mamaim-paona ianao. Dia izao koa voalaza amin'ny Ezekela 12:15. Ezekela 12:15. Mikomy mpaminany eo aminy, tahaka ny liona mierina mamiravira aza izy. Mihinana olona izy, sady malasa ny arena sy ny zavatsoa ary mahamaro ny mpitondra tena ao aminy. Ary tsy vitany mamandalitra zany ilay mpaminany sandoka, fa tena alainy hatramin'ny arena sy ny zavatsoa eo aminao. Ary izy ny mahamaro ny mpitondra tena, mampieritreritra koa zany. Ry namana, tandremo mpampianatra sandoka fa mampifikitra ny olona milainga ary manakana azy tsy hamaky ny tenin'Andriamanitra hitady ny fahamarinana. Io no anisany hampiavaka an'ireny mpaminany sandoka ireny. Tsy hampirisika anao mihitsy izy handalina ny tenin'Andriamanitra sy hanamarina izay zavatra lazainy. Varianiny amin'ny fahagagana mamitaka fotsiny ianao mba hatoko izay rehetra ampianariny. Mampitandrina antsika koa Jesosy ny amin'ireo milaza ho afaka manova ny didin'Andriamanitra. Zao no lazainy mazava ao Matteo 10:13 sy ny 14 Matteo 10:13 sy ny 14. Nahoana ianareo no mandika ny didin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo, ka dia foananareo ny tenin'Andriamanitra noho ny fampianarana voatolotra anareo. Ry mpiatsara velatsia, marina ny namina niny Isaia anareo hoe ity firenena ity manaja amin'ny molony fa ny fonikosa lavitra. Koa foana ny ivavahany ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Matteo 10:13 sy ny 14. Tsy miantso anao hialo amin'ny tontolo anankiray Andriamanitra, hialo ao Babilôna, raha tsy hampiditra anao amin'ny tontolo anankiray azo antoka. Dia ao anatin'ny tontolo ny vahoaka ny sisa. Dia ireo vahoaka sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy, izay ny voalaza fa hampiavaka azy eo amin'ny Apokalipsy 4:12. Manao antsy Jesosy, miverena ty amiko, ao amin'ny fahamarinako izay tsotra sy mazava, tsy misy afaka hiantoka no avinao afa-tsy izaho. Miverena amiko, hoy Jesosy. Hanome tanjaka sy hery ho anao afaka hiala amin'ny Babilôna Jesosy. Hijoro eo amin'ny fahamarinan'ny Baiboly irery ihany. Mety anontany teny ianao amin'izao fotoana izao hoe ahoana ny amin'ny olona manodidina izay tokony handrian'izao fahamarinana izao. Ry namako, ho tonga vavolombelona lehibe lavitra ho an'ny havanao sy ny namanao ianao amin'ny fanarahanao ny dia tongotra Jesosy rehefa tapa-kevitra tsy hijanonao Babilôna miaraka amin'izy ireo. Amin'ny fomba ahoana no ampitandremanao ny hafa amin'ny mariky ny bibidia, amin'ny fitoerana ao Babilôna, nefa ianao mbola miaraka amin'izy ireo? Ho tahaky ny fiatsaram-belatsiana izany dia tsisy vokany. Nilaza pahabe masy Jesosy fa manana ondry sarobidy izay tsy mbola ao anatin'ny valany izy, fa rehefa mandre ny fahamarinana miantso azy izy ireny dia hifidy ny lalan'Andriamanitra ireny olona ireny. Ao anatin'izany vanim-potoana izany sika amin'izao fotoana izao. Hitantsika ny fahasimban'izao tontolo izao tanteraka amin'ny faminanian'Andriamanitra, ka izao ny fotoana mety hanarana ny marina. Tsy misy fotoana intsony tokony hijanonantsika amin'ny fisalasalana eo amin'ny fefin'ny Babilôna. Rehefa tonga ny fotoana fitsapana
ireo izay nanao ny tenin'andriamanitra ho fitsipiky ny fiainany dia hiariary tahaka ny andro fahavaratra izy ireo. Azo fanaratsiana tsy takatry ny saintsika isika, kanefa hiariary tsara daholo ny marina amin'izay fotoana izay. Tsy misy fahasamihafany voamarika ange eo amin'ny hazo maitso ririnina sy ny hazo hafa, fa rehefa mitsoka ny rivotry ny ririnina dia hita tsy miova ny hazo maitso ririnina, fa ny hazo hafa kosa dia tsy misy ravina intsony. Amin'izao fotoana izao dia ohatrany hoe tsy misy fihavahany amin'ny kristianina tena izy ny mpampianatra sandoka, nefa tsy ho ela dia ho avy ilay fotoana izay ampibaribary ny fahasamihafana. Tsy misy miafina izay tsy ho aseho hoy ny tenin'Andriamanitra rehefa manomboka ny fanenjehany. Ny mpivavaka tapany sy ny mpiatsara velatsia dia hiozongozona ka hiala amin'ny finoana, fa ny tena kristianina kosa hijoro satria naorony teo ambony vatolampy ny finoany, fa tsy tamin'ny fasika mora lasa ny rika. Zao ny vakitsika eo amin'ny Jeremia 9:9. Zao no lazain'i Jehova: mijanony eo an-dalana ianareo ka izaho, anontanio izay lalana masaka hatry ny ela dia izay lalana makany amin'ny tsara, ka iny no izory dia hahita fitsarana ho amin'ny fanahy ianareo. Jeremia 9:9. Ka raha mijoro eo amin'ny sampanan-dalana ianao amin'izao fotoana izao, mandinika ny ataonao. Te hivoaka avy eo Babilôna ve ianao? Hifidy ny lalan'Andriamanitra. Aza misalasala. Ry namako, maniry ny fikitra amin'ny fahamarinana ve ianao? Ary fantatrao fa hitarika anao hatrany amin'ny fahamarinana rehetra Andriamanitra. Manasa anao hiaraka mivavaka amiko. Rainay izay ny an-danitra, mivavaka mba hisy fifoazana manokana ao amin'ny fo tsirairay avy izay miaino izao famelabelarana izao. Tompo, heninao ireo miantsoantso hoe raiso ny fiainako, ary ento ho anao fa foiky ho anao izany. Ary raha toa ka rava ny zavatra rehetra manodidina anay, ny zavatra efa fantatray, dia tsy irery izahay noho ianao Tompo. Azonay ataony ho tony sy ho voaro amin'ny fampanantenanao. Natoko taminay mandrakariva ianao. Tompo, ampio aho andositra ho ao amin'ny baibolinao, ho valon'ny fanontaniana rehetra ary amin'ny dingana rehetra izay ataoko, tahaka an'izany koa reto mpiara-mianatra amiko reto. Dia ho eo alohanay sy ho aoriananay ianao, ary amin'ny tahotra rehetra izay atrehinay dia fantatro fa ho arovanao eo ambany elatrao zahay. Amin'ny fonay manontoro nanaovan'izany vavaka izany. Amen. Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahanao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka ireto: page Facebook feo fanantenana, na ny laharany finday 034 06 797 62 032 75 379 74. Mbola hitoy ny fiarahantsika mianatra, manantena ny mbola tafahoana aminao etondray amin'ny manaraka. Fidio ny lalan'Andriamanitra. Mandra-piona indray ary tompoko. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
mirary 4 ora finaritra ao anao ny awr.